La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao Ni Vava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manandanja ny teny nomenaka tokony hitandrina mialohan'ny hamoana azy ary izay manaja ny teniny manaja ny taniny araka ny loha-hevitra entina manamarika ny iray volan'ny teny malagasy amin'ny ity taona ity. Manoloana ny ay sy ny resabe eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, tokony hosokafana bebe koa ny ady-hevitra mahakasika an'ilay tolo-dalàna momba ny fizakana zoam-pirenena malagasy na ny code de la nationalité. Ho tonga ara-potoana eto Madagasikara ny andiany manaraka amin'ny vaksiny adiana amin'ny Covid-19 ho ny solitena maharitra ny OMS eto amintsika. Amin'itoy ihany koa ny fanaovana vaksiny androany ireo mpandraraha eo amin'ny sehatra ny fizahantany no nanatanteraka izany. Miverina ary mahazo vahana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina ka mampitaraina ireo mpanjifa. Tato anatin'ny 3 volana izay, isan'andro ny fahatapahana ho an'ny fokotany an-dranomena. Maresaka iraisam-pirenena, efa miova ny toedra rà manoloana ny fianakaviana aretina Covid-19 ao États-Unis amin'izao fotoana izao taorian'ny fanaovana vaksiny fahobe. Tony ao New York, tsy voatery hanao aro vava-orona intsony ireo mponina izay navita vaksiny. Nadinavatra. Finaritra toko lasy sy toko goavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao manandanja ny teny nomena ka tokony hitandrana mialohan'ny hamoana izany ary izay manaja ny teny manaja ny taniny araka ny loha-hevitra entina manamarika ny iray volan'ny teny malagasy amin'ny ity taona ity. Araho ary nantsipirin'izay izay entin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Izay manaja ny teny ny manaja ny taniny. Io ny loha-hevitra entina manamarika ny volana Jona, volan'ny teny malagasy. Mbola velona ny teny malagasy ankehitriny, na eo aza ny fomba rehetra nataon'ny mpanjanaka, amotika ny fomba amampanao, ny tantara sy ny teny malagasy, raha vao tafiditra teto amintsika izy ireo. Isan'ny teny manan-karena ny teny malagasy, ary ahafana mamorona voambolana maro, entina ifanakalozana sy ifanereserana, na eo aza ny tsindry entin'ny fivoarana sy ny fanatontoloana, miatra amin'ny ankehitriny. Antoka iray ahitana ny fahombiazana sy ny fivoarana amin'ny ankapobeny, ny fifehezana ny teny reny sy ny teny pirenena malagasy amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fampitana fahalalana. Io fampianarana sy fampitana fahalalana io no tokony mamafisina amin'izao fotoana ka samy atsapa ny lanja sy ny dikan'ny teny ny malagasy tsirairay avy. Raisina ohatra ny hoe velirano. Ny velirano, araka ny famaritana azy, dia fianianana atao ampaibe maso, tsy ampisy tsoka amin'ny zavatra ny fanarahana, amin'ny baikonekena fa ho tanterahina. Tamin'ny vanim-potoan'ny fahampanjaka, matapadoa ny fivadiam-belirano. Ohatra faharoa ny fihavanana, izay araka ny famaritana hatrany dia fifamatorana sosialy manandanja amin'ny kolotsaina malagasy. Ny fihavanana ny mandrafitra ny fototra iorenan'ny fiarahamonina malagasy. Entina milaza fa manandanja ny teny avoaka sy ny teny ampitaina amin'ny olona iray na olona maro. Koa raha tsy tanteraka dia mahazo tsiny, hiara-ny faniliana sy ny maro hafa araka ny fomba fiteny hoe voafatotry ny teny nomeny. Fotoana izao mandritra ity volan'ny teny malagasy ity, andiniana sy anovana fomba fietsika sy fomba fiteny, indrindra ho an'ireo mpanao politika, mpitondra fanjakana, olom-boafidy sy olom-boatendry isan-karazany. Tokony ho lanjalanjaina ny teny, ary misy antony mahatonga ny tolo malagasy ilaza hoe avadibadio in-pito ny lela vao miteny. Fotoana ihany koa anomezana lanja ny teny malagasy, ka na eo aza ny fampiasana ny teny vahiny, tsy ho atao ambanin-javatra akory ny an'ny teny. Io ilay hoe andrianiko ny teniko, ny any hafa feheziko. Irosy tsy ho ela amin'ny fankalazana ny faraka ambin'ny taona ny iverenan'ny fahaleovantena isika izao, ka samy ezaka hanome lanja ny teny pirenena malagasy, indrindra andray sy ahafantatra ny mahazava-dehibe ny teny.
manoloana ny ahiahy sy ny resabe henanivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao tokony hosokafana bebe koa ny adevitra mahakasika ilay tolo-dalàna momba ny fizakana ny zom-pirenena malagasy na ny code de la nationalité Gaëtan Andriatsala. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina ilay tolo-dalàna ny volavolain'ny voamerany lalàna sy ny mponina ary sosialy miaraka amin'ny voamerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana eo anivony anteny meram-pirenena ary ny solotena ny vondrona parlementaire mahakasika ilay code de la nationalité na ny fizakana ny zom-pirenena malagasy. Raha ny tantara ny diditsy volana 60064 ny taona 1970 no mame ny code de la nationalité malagasy izay mbola mifehantsika hatramin'izao. Nasiana fanamboarana io code de la nationalité io ny taona 1970 tamin'ny andro ny filoha teo aloha Zafy Albert. Nisy nanova ihany koa ny taona 3 tamin'ny andro ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ny taona 4 ny fikitihana farany ary izao natolotry ny solombavam-bahoaka vao vita tao Betafo ny taona 20 izao indray. Tamin'ny diditsy volana 60064 ny taona 1970 nazava ny voalaza ny lalàna tsy mahazo tany ny teratany vahiny rehefa tsy teratany malagasy. No amafisiny zany tao anatin'ny ordonnance na ny diditsy volana 95/021 ny taona 1970 tamin'ny andro ny filoha teo aloha Zafy Albert. Voalaza tao anatin'izany fa na dia 10 taona aza ny nahazoana ny zom-pirenena malagasy tsy mahazo mividy tany bien immobilier ny vahiny. Rehefa tonga ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny taona 3 no foanany io diditsy volana napetraka 95/021 ny taona 1970 natao ny filoha teo aloha Zafy Albert io indrindra tao amin'ny andiny ny 7 andalana fahaefatra ka namoahana ny diditsy volana 2003/027. Nanomboka teo nahazo ny vidy tany ireo vahiny mampiasa vola mihoatra ny $10,000. Raha ny fanazavana voaray tanjona ankehitriny ny amerenana ilay didy itsy volana 95/021 ny taona 1970 nanamafy ny tsy fahazoana mividy tany na dia 10 taona aza ny nahazoana ny zom-pirenena malagasy. Antony tsy maintsy andiniana azy. Ary zay dia miantso mihitsy hoe amin'ny lalàna fikitihana ity tolo-dalàna ity nafahantsika mamerina indray ilay lalàna 95/021 nataon'ny président Zafy Albert dia na fotoana nahazo naturalisation ny vahiny dia tsy mahazo misitraka zany ny ato. Fanampin'izay raha ny fanazavana hatrany tsy ny rehetra no hisitraka ny zom-pirenena. Natokana ho an'ireo olona tsy manan-tsata misa fitonjato fantatra tamin'ny alalan'ny fanisana ny mponina farany teo na ny RGPH3 nandrosoana ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakana ny zom-pirenena malagasy. Mitaky ny anaovana fitsapakevim-bahoaka amin'ny fandaniana ny fanovana ny code de la nationalité malagasy izay manome zom-pirenena malagasy ho an'ny teratany vahiny avokoa ny rehetra ankehitriny. Tokony hosokafana bebe kokoa ny ady hevitra mikasika ity tolo-dalàna mahakasika ny zom-pirenena ity manoloana ny aya mipetraka amin'izao fotoana. Mbola manizingizy nitsandray ny toeran'ny filoha-lefitra fafito eny Tsimbazaza ny avy eo anivony antoko mpanohitra tao aorian'ny fahalaniny lalàna amin'ny fen'ny mpanohitra farany teo Henri Flore. Taorian'ny fahalaniny ilay lalàna Otraray tsipika 5/10 izay manampy sy manitsy ny lalàna 2/10 tsipika 3/10 ny fahasivy ny volana septambra taona 2/10 momba ny lalàna amin'ny fen'ny antoko mpanohitra sy ny fanoherana izay natolotry ny filoha-lefitry ny anteny meram-pirenena Razafintsandraofa Jean Brunel nanamafy sy nanizingizina hatrany avy eo anivony antoko mpanohatra fa tsy handray ny toeran'ny filoha-lefitra fafito eny Tsimbazaza izy ireo. Tsy nisy fampiresahana mahakasika ny fanaovana ity tolo-dalàna ity raha ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tim. Falaza izay fa tsy anao dia tena tsy anao izay. Ny zavatra tsy mety ange nataon'ny fitoram-panjakana dia nananao an'io atao hoe tolo-dalàna io tsy mba nisy izany atao fampiresahana. Inona ny antony idirana satria raha ny mpanohatra voakasika izay lalàna na tolo-dalàna natolotry ny namena ny anarana hoe Brunel io tsy nisy na fampiresahana taty anivon'ny mpanohatra na teo anivon'ny arana tamin'ny firaisamonim-pirenena na tamin'ireo atao hoe mpahay lalàna sy manam-pahaizana sy ny solotena ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Lanina nareo nampandanianareo io tamin'ny taona 2004 ny volavolainareo dia nasianareo ny laniny vahoaka tamin'ny 2/10 dia eo mampametra-panontaniana hoe fa inona aizany tena tianareo atongavana tena fantatrareo ve le atao hoe demokrasia dia mino fa fantatrareo fa ovanareo ataonareo amin'izay mahamety anareo izy dia dinganareo. Ankoatr'io takin'izy ireo ny didy fampiarana ilay lalàna 2/10 tsipika 3/10 izay mifanaraka amin'ny fanoherana
fa tsy izy tia ny volavolaina ity ka manilok'olona iray. Ao anatin'izay solombavamboaka tiako Madagasikara, ao anatin'ny RMDM, ao koa misy vondrana maro, misy 20 mahery izahay no ao. Misy fitsipika amin'ny feanay zay tsy anao faraky ny teniko mafisiko. Tsy fijerena tombontsoa io, fa raha fijerena tombontsoa ny azakazahany io. De hoe mba mahazo an'izao. Fa tsy zay izy fa tombontsoa ny vahoaka malagasy manontolo no jerenay. Fa tsy zavatra mandalo endrika fitiavateny zany raha ohatra ko. Ka aoka koa ianareo. Aoka ianareo tsy anendry fa sanatria mbola teraka korotana eto amin'ny fireneny zany hoe amorona ianareo. Za tsy hanonona anarana fa mety anahirana zany. Fa atreto nijahatra takinay de tokana didy fampiarana ny lalàna 2011-03 zay lany tamin'ny fitsapaky evi-bahoaka tamin'ny taona 2010 ary efa promulgué tamin'ny 2011 fa miandry an'izay didy fampiaranareo fitondram-panjakana zay raiso zay de milamina isika. Raha io fanapahan-kevitra io tsy hisy handray araka izany toeran'ny filoha lefitra fahafito eny anivo ny antenimieram-pirenena. Ny solombavambahoaka avy amin'ny tokotim izay tokony hipetraka amin'izany toerana izany. Mila ovaina ny fomba fanaovana politika eto amintsika hoy ny CFM aminatin'izao ankatoky ny fiverenan'ny fahaleovantena izao. Tsy vahaolana intsony ny fifanenjehana sy fanaratsiana raha ny toetra te ampandroson'ny firenena ezika raha ny fanazavana Trana Henri Florian. Miditra ao anatin'ny volana Jona hankalazany niverenan'ny fahaleovantena ny vahoaka malagasy tsy vaky folo. Amin'ity taona ity no hankalazana ny faha 120 taona niverenana izany fahaleovantena izany. Raha io taona io mametraka fanontaniana ny tsirairay hoe fa ahoana mariny Madagasikara, aiza ho aiza isika raha oharina amin'ireo firenenkafa niarana azy io izany fahaleovantena izany tamintsika. Inona no antony tsy mety mampandrosa ny Madagasikara? Tokony hisy fiovana ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha samy mikiry sy milofo ny tsirairay ary mila ovaina ihany koa ny fanaovana politika eto amintsika mba hiteraka fampanosoana tanteraka. Nanamafy ny teo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy fa isan'ny sakana amin'ny tsy fahafahana manatanteraka ny fampihavanana ara-politika eto amintsika ka hanambaran'ireo mpanao politika ny hery fanavotana ny firenena ny fomba entina mamaritra ny atao hoe politika. Fotoana hampisehoana ny firaisankina izao lalan-tsarotra lalovan'ny firenena izao raha ny nambaran'ny filohan'ny CFM. Fotoanan'izao ny tokony hampisehoantsika izay firaisankina zay ary tokony hampitsaharatsika ny resaka fiantsina. Satria mbola manana fahavalo iombonana atsika. Leo aloha atao ny fitoniana, ao anatin'ny fitoniana ny adivantsika izy. Tsy midika zay fa hoe ampanginina ny hoe ny fanoherana, fa misy ny fomba fanoherana izay fanoezana torohevitra an'ireo mpitondratsika. Ny angaviana koa ny mpitondra haheno amin'izay zavatra zay. Fa ny fiantsina na avy amin'izy na mpanohitra na mpitondra tako angamba tsy mahasoa ny firenentsika izay zavatra zay. Tokony hipetraka ho modely amin'ny fanaovana politika ny mpitarika antoko politika sy ny mpanao politika eraky Madagasikara. Mbola sarotra ny fampihavanana ara-politika ito amintsika. Dia anisan'ny tena hoe antso ray lehibe ny olona mahoty foana ampihavano ny olona mpanao politika. Eny miezatsika ary tokony anana zany hoe afaka miavana ho azy rehefa samy amin'ny tombontsoa. Fa tena zava-toa zany dia zao hoe ho ampihavanana mpanao politika fa ny vahoaka malagasy eny ifotony sy eny anivon'ny fiarahamonina eny mifamono, mifangalatra. Dia zany zavatra zany hoe isika malagasy rehetra mihitsy mila miavana fa tsy mpanao politika ihany fa misehatra rehetra tsy hoe ifampanao kolokolo, ifamono, ifangalatra avy eo dia zay tena antso hoe ho fanorenana ny firenena dia samy manana ny anjara andraikiny miditra ao anatin'izay fihavana zay ho herintsika manangana ny firenentsika ity. Ankoatra ireo voalaza ireo, miaina ny olany ara-toe-karena vokatry ny valanaretina Covid-19 isika amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fanambarana ny hery, entina hijerevam-baolana, mahakasika izany raha ny fanazavana trany. Ho tonga ara-potoana eto Madagasikara ny andiany manaraka amin'ny vaksiny iadina amin'ny Covid-19 ho ny solotena maharitry ny OMS eto amintsika. Amin'itoy ihany koa ny fanaovana vaksiny androany. Ireo mpandraraha eo anivon'ny sehatry ny fizahatany no nanatanteraka izany hiona saina. Isan'ny mamparisarisa ny sokajin'olona sasany amin'ny fanaovam-vaksiny adina amin'ny Covid-19 ny mety tsy fitohizan'izany. Androany nanambarana ny tompona andraikitra eo anivon'ny OMS miasa sy monina eto Madagasikara ny Dr Ndiaye Charlotte fa lalana tokana ialana amin'ny krizy ara-pahasalamana ny fahavitan'ny vahoaka malagasy ny vaksiny ary ho tonga ara-potoana eto amintsika ihany koa ny andihany manaraka amin'izany.
parce que la vaccination c'est l'avenir. Miantoka an'io avy ny fanaovana vaksiny. Ahitana izany fanaovana vaksiny izany avokoa ny firenena maneran-tany. Mahery ny 2 miliara ankehitriny ny olona efa navita ary tsy tokony ho latsa-danja amin'ny fanaovana izany ny eto Madagasikara. Momba ilay 2e dose amin'ity vaksiny ity, ambarako fa efa nanao sonisy ilay inisiativa Covax i Madagasikara dia tsy maintsy ho tonga izany andiany manaraka izany. Ka noho izany tsy tokony hisy aiyay fa ho avy amin'ny fotoana mamety azy izay 2e dose izay. Efa nameno ny antota taratasy rehetra izotra makany amin'izany ny fikambanana eto aminay ankehitriny ary manara-maso akaiky ny fisotran'izany. Averiko indray mandeha fa tokony ho vita vaksiny avokoa ny isam-batan'olona mba hiaina anatin'ny fahasalamana. Isan'ny sitraka vaksiny androany ireo mpandrara eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany toy ny avy amin'ny Confédération du Tourisme de Madagascar, ny Association des Tour Opérateurs Professionnels sy ireo fikambanana mpisehatra amin'ny fizahan-tany maro samihafa. Fanaovam-baksiny izay isan'ny dingana makany amin'ny sokafan'ny sistany raha ny fanazavana. Mba ho fanomanana ny fanokafana ny frontière satria izy antsika tamin'ny kabarony Andriamatofiloha iny hoe isokafana atsoatsy ny Nosy sy Sainte Marie alohany anokafana ny hafa koa satria hitatsika fa afahantsika manokatra ny frontière mba isian'ny fifampitokisana eo amin'ny zay olona ho tonga eto amintsika sy atsika vahoaka malagasy dia ny fanaovam-baksiny no loharano afahantsika misitraka an'izay ary afahantsika manatanteraka koa ny fanokafana ampilamenana sy ampitoniana zay fanokafana ny sistantsika zay. Antoka ho an'ireo mpizahan-tany ho tonga eto Madagasikara ny fananantsika tambony amin'ny fahavitany izay fanaovam-baksiny izay hoy ireo mpandrara eo amin'ny ity sehatra ity. Dia aoko marihana tsara zany fa tafiditra ao anatin'ny ataontsika fepetra tsy maintsy afahantsika mandray ireo mpizahatany vahiny satria raha malala fa ireo mpizahatany vahiny dia efa manao vaksiny daholo zareo izay vao afaka mivoaka ny any amin'ny faritra ny any. Ka itsika zany eto Madagasikara raha andray andry zareo reo ihany koa dia mila tokony ho vita vaksiny ihany koa sy manaja ireo fepetra efa nampianarina hatramin'izay. Responsabilité atsika rehetra mihitsy zany ny fanaovana vaksiny satria fiarovan-tena le izy fa fiarovana ny firenetsika ihany koa. Ary zay zany no tena hoe sahinay natonganay nandroso maro dia maro tokoa ny tanareo androany 10 fotsiny eto Antananarivo. Zay moa zany no hoe ny fanarahana ny androany fa manomboka amin'ny latsinainy dia fa anarivony ny mpikambana ao amin'ny CTM anao vaksiny eto Antananarivo. Araka izany hitoy amin'ny herinandro avy ny fanaovam-baksiny ireo mpisehatra eo amin'ny fizahan-tany. Araka ny tatitra zay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity miampireo indray ny olona matin'ny Covid-19 raika amin'ny 90 ny tranga vaovao ary 200 ireo sitrana soamantsara ny lahy ranevizao. Tao amin'ny faritra Menabe sy Sofia no nisy ireo olona 2 namoninainy vokatry ny valanaretina Covid-19. Tamin'ny fitiliana miisa 3 raika amin'ny 90 ireo tranga vaovao voatily ny fa 4 jona raika amin'ny 20 izay mitsinjarato izao. 5 teto amin'ny faritra Analamanga, 17 tao Antsinanana, 12 tao Matsaitrambony, 2 tao Vatovavy Fitovinany sy Itasy, ary iray avy kosa tao Anosy, Analanjiro sy Iorombe. Ankilany 20 ireo marary misy fahasarotana. Raha ny tatitra trany tamin'ny olona sitrana miisa 200, raika amin'ny 70 hita teto amin'ny faritra Analamanga, 18 tao Matsaitrambony, 9 tao Vakinakaratra, 4 tao Atsimo Andrefana, 3 tao Diana, 2 tao Aloatra Mangoro ary 1 tao Boeny. Iadina amin'ny tazomoka nandray andraiky ny orinasa Enelec eo anivon'ny vondrona Filatex ka nanolotra lay misy odimoka ho an'ny hôpitaly be Analakninina Tomasina. Nahitana fiakarany tany olona voan'ny tazomoka teto Madagasikara tamin'ny taona lasa raha oharina tamin'ny taona 2024 araka ny tatitra ny firenena mikambana. Mahery ny 9 sy 9 ny tranga raha 7 kosa no lavo manerana ny Madagasikara. Isan'ny ahitana tranga betsaka amin'izany ny faritra Atsinanana noho ny toetrandro mafana sy manorandava any antoerana ka nahatonga ny orinasa Enelec anatin'ny vondrona Filatex andray ny andraiky ny adina amin'ity aretina ity ka nanolotra lay misy odimoka ho an'ny hôpitaly be Analakninina Tomasina.
Ohatra dinidrin'ny olona hoe mbola eo foana ane le tazo ary mitazo anefany a isa-taona dia mahavo olona maro dia maro mbola mandavo olona ihany koa dia izay mahatonga ny orinasa Unelec ny safidy ny hoe anome izao na izao eto amin'ny hôpitaly be mba hiarovana ireo marary izay tonga tsaboneto zany. Unelec moa dia tsy zoviana fa amin'ny maha orinasa mandraindraikitra azy dia eo amin'ny lafin'ny fahasalamana tena ataony zava-dehibe zany zay satria rehefa tsy salama koa ny olona tsy misy famokarana tsisy nina azo atao fa araka ny tenin'ny tolo malagasy hoe ny fahasalamana voalohan-karena zany hoe mbola hitoy zany ny fanomezanay an'izao lay ohatr'izao amin'ireo hôpitaly be amin'ny toerana izay misy ny orinasa Unelec rehetra eto Madagasikara fa nosafidiana manokana ny hôpitaly be any Tomasina ny anomboana azy noho izy hoe aty amin'ny faritra Atsinanana ny tena mirongatra be ny moka. Mamaly indrindra ny fenitra napetraky ny Organisation Mondiale de la Santé ny fahazahoan'ny hôpitaly izao fanomezana izao. Araka io fenitra io fandriana iray lay misy odi-moka iray ka lay misy 800 mifanaraka amin'ny isan'ny fandriana eto amin'ny hôpitaly be alaraky ny Nina Tomasina no natolotry ny orinasa Unelec. Dia eto zany amin'ny alalan'ny mpiasa rehetra atao amin'ny hôpitaly be Tomasina amin'ny alalan'ny tompona andraikitra amin'ny alalan'ny ministera ihany koa ny isaorana era-po era-tsaina amin'ny fanomezanareo an'izao lay iarovana amin'ny tazomoka zao dia manantena ihany koa zay amin'ny fiarah-miasa amin'ny fitoizan'ny fiarah-miasa satria mbola betsaka ny sehatra ahafahana miara-miasa. Ny zavatra efa napetraka zany ny direktiva ny OMS ny ministère en santé dia isaky ny hôpitaly rehetrarehetra mantsiny fandriana ray lay anankiray ny antony mantsiny tsy nanao hoe misy olona avy any ivelany tongato voan'ny tazomoka dia raha misy moka indray ato dia mamindra amin'ny marary hafa sady mamindra amin'ny mety hoe ny mpanaraka marary koa voaraka tsara zany zay norma zay fandriana ray lay anankiray isaky ny amin'ny hôpitaly. Misehatra amin'ny famokarana herinaratra ao amin'ny faritra Atsinanana ny orinasa Unelec anatin'ny vondrona Filatex. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atantsika mahakasika ny fahatapahan-jiro lava reny tatoato izay mampitaraina ny ponina eto Antananarivo sy manodidina. Eo ihany koa ny olonan'ireo mpitondra taxi rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Azafady kely ange ferizany manana kabony milamin'izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Passez à la formule supérieure. Bénéficiez de plus de chaînes avec Évasion Plus ou tout Canal Plus pendant 30 jours en vous réabonnant au-dessus de votre bouquet habituel. Les bouquets Canal+. We love chocolate. لما بيك مرنج تسميتي رفيسن ماتيز بيك isanandro. miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika miantso ny fandraisana andraikitry ny herivelona rehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny vondron'ny tanora manoloana ny fahasimbany izany ankehitriny. Androany nisy ny hetsika izay nitanterahan'izy ireo tamin'ireo toerana maro teto andrenivohitra. Ionina saina. Tanora maro no nilanja sora-baventy sy kisary manaitra ny rehetra andray ny andraikitra manoloana ny fiazakazaky ny fahasimbany ny tontolo iainana tamina faritra maro teto andrenivohitra androany ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Isany nivoatra tamin'ny soratra sy sary nasehon'ireto tanora ireto ny tsy tokony anariana ny fako etsero izay manimba ny tontolo iainana no sady mandratsy endrika ny tanàna. Teo ihany koa ny momba ny orinasa sy ny indostria ary ny fitrandrahana arenak'ibony tany izay tokony hojereny ny fitondram-panjakana akaiky ny fiatraikan'izany ary raha tontolo iainana. Ny vokatry ny tetika asa mpitrandrahana terara ao amin'ny distrika Anambanja. Maro tokoa ireo vokatra mety ateraka izay fitrandrahana izay eo amin'ny ekosistema, eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona, eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-ekonomika amin'ny vahoaka. Hetsika ampitoniana, ampilaminana, hitondrana pancarte sy zarana brochure, anairana ny tanora namana, anairana ihany koa ireo zoky sy ray aman-dreny. Ny tanjona moa amin'izao hetsika rehetrarehetra izao dia anairana ireo tanora amin'ny andraikitra izy ireo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Fa ihany koa ho fanomezana ny andraikitra an'izareo amin'ny fikajiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana satria izay no fototry ny hoavina. Analakely, Ambojatovo, Ankorondrano, Anosy, isan'ny toerana nahitana ireto tanora avy amin'ny réseau des jeunes pour le développement durable ireto tamin'ity androany ity. Nanentanan'izy ireo ny tsirairay amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Ankoatra ny fanimbana ataony isam-batan'olona, eo ihany koa ireo orinasa sy indostria. Ala ray hetsy-hektara isan-taona ny potika sy manjavona no nietraketraka ataontsika olombelona. Izany dia vokatry ny fitombon'ny fanaovana tafy, ny toron-tanety, ny toroala, ny fanapahana sy fitrandrahana ala tsara-dalàna sy tsara drariny, manampitrotraka ihany koa ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro. Ankoatr'izany, ny fandotona-ny tanan-dehibe dia vokatry ny fitaran'ny asan'ireo indostria isan-karazany sy ny fototra-fitrasa samihafa izay tsy mijery izany lafiny ara-tontolo iainana izany. Afaka ihany koa mampiena ireo fako plastika fampiasa andavanandro na ihany koa manentana sy manabe ny manodidina antsika amin'ny mahazava-dehibe ny tontolo iainana. Isika izao no taranaka farany afaka ny amitram-pihavanana amin'ny atora alohan'ny hahapotika an'izany tanteraka. Raha ny antontanisa azo mahatratra fitapitrisa isan-taona ny olona maty maneran-tany noho ny falitony ny rivotra iainana.
noho ny coronavirus izay niteraka ny fiboana ny ena 7 isanjato izay falotony ny rivotra iainana izay maneran-tany. Tarehimarika izay ahitana taratra ny fanimbany ireo indostria sy orinasa lehibe ny tontolo iainana izay anairana ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ny amin'ny fanaramaso azy ireny sy ny fomba fanarenana izay fandotona ny tontolo iainana izay anatin'ilay responsabilité sociétale des entreprises. Miverina ary miahazovana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina ka mampitaraina ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny 3 volana izay isan'andro ny fahatapahana ho an'ny fokontany Andranomena. Gaëtan Andriatsilavo. Mitohy hatrany ary miha-mahazo laka ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny maina izany ny ponina eto amin'ny fokontany Andranomena. Tao anatin'ny 3 volana isan'andro ny fahatapahana rehefa misy ora raikitra. Manomboka amin'ny enina mandrapahatongany amin'ny 7 alina isan'andro mandritra ny taona ny fahatapahan-jiro mandritra ny taona tsy lazaina toy ny tao anatin'ny 3 volana zay tapaka foana amin'ny enina mandrapahatongany amin'ny 7 ny jiro ka noho izany dia manao fitarainana izahay aminareo jirama ao ambonimbony eo mba midinonareo aty mba mijery hoe ahoana sy ahoana marina tena mahatonga an'izay zavatra zay eto amin'ity fahatamisana ity. Maro ny voka-dratsy tsy ateraky ny fahatapahana araka ny fitarainana iretom-ponina ireto. Mahazovana ny vakitrano sy ny alabotry. Tsy afaka mianatra ny ankizy, voatery manidy tsena mialoha ireo mpivarotra. Ny faktura nefa mitombo ary mialafo hatrany ny vola aloha. Dia raha ohatra ka hoe mbola miaritra eo ianao mandra-pahaverina an'ilay jiro tsy hainao zay olona efa mijery tsikilotsikilo ianao eny sy ny hoe manararoatra dia aleo mahailo ianao dia tonga dia manidy tsena. Vao tapaka ny jiro dia manidy tsena ianao. Tsisy sovana mihitsy zany ohatrany hoe mampiasa ohatrany hoe tsy tapaka mihitsy ilay jiro amin'ilay vola aloha. Fa zay mba hitarainanay fa hoany dia jiro tapaka ty rehefa facture isaky ny tonga sady efa tsy manao relevé izy facture miakatra. Ianao manatitra an'ilay numéro kely any lava isam-bolana. Malanda jirona laboziana 5 000 isan'andro zay plus ny facture zany zay miaka-midina ny jiro manahoana ny vidin-jironay zany amin'izay manampy ny labozia 5 000 isan'andro. Mamelatra an'ilay labozia zahay feno atainjiro ny kahian'ny ankizy. Moa ankizy koa tsy mety manao mihitsy raha tsy mirehitra ny jiro. Tonga nefa ny fotoana firehetran'ny jiro efa matory le ankizy tsy azonao foazina intsony. Na fiatraika amin'ny sain'ny ankizy koa raha amin'izao fotoam-pianarana ho fanadinana izao dia mety traikany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra mba hitaraina ny ambarinay amin'ny jiro ao an-drano moa dia efa faty antoka isan'andro. Ny transfo ny jirama mitsinjara ny herinaratra amin'ity faritra ity no misy fahasimbana. Rano nambaran'izy ireo. Le izy zany rehefa miantso jirama koa matetika miantso jirama dia lazain'ny jirama mba zao transfo ambony io zao. Fantako hoe transfo maninona io lazainy simba dia amboarina kely dia simba dia amboarina kely. Dia zay le mahatonga anay saika ho any amin'ny jirama mihitsy amin'ny latsinainy hoe aloha io andehananao rodombe ihany kanefa tsy mety moa le manao rodombe. Raha ny loharanom-baovao azo eo andalam-panoloana ireo transfo ahitana fahasimbana eto Antananarivo renivohitra ny jirama ka ny faritra namotana sy Nosy no atao ankehitriny. Raha oviany zany vao tonga eto Andranomena hoy iretom-ponina ireto raha toka mbola andalo anampefilo-ambody rano 67 hektara Itosy sy ireo faritra maro ahitana fahatapahan-jiro vokatry ny fahanterany ny fitaovana. Tandondoza ny asan'ny mpitondra taxi hoy ireo mpikambana eo anivon'ny comité stratégique du secteur taxi eto Andrenivohitra noho ny fisian'ny taxi moto tsy ara-dalàna. Antony tsy nahazo fahazahon-dalana izy ireo ary tsy mandoa etra ihany koa. Gaëtan Andriatsilavo. Tsy akena ny fisian'ireo taxi moto eto Antananarivo renivohitra hoy ireo mpikambana eo anivon'ny CSST na ny comité stratégique du secteur taxi ka mangataka ny fampiakarana sy ny fanamafisana ny sazy izy ireo. Ny amandan'ireo poreran'ireo efa 1,200,000 efa somary enjakenjana ihany zay ka mangataka zay eo amin'ny ambaratonga pahefana rehetra raha mbola misy io taxi moto io dia mba ho ampakarina avy telo eny zay 1,200,000 zay satria manimba lasa fanakorontanana le fisian'ny taxi moto ka zao manainga ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra zay filaminana ny ilaina fa tsy fikorontanana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Mety ampidi-doza ireo mpandeha ihany koa ny taxi moto ary tsy voara-maso ny fanjakana sy ny commune Antananarivo renivohitra noho izy tsy manana taratasy mazava sy ara-dalàna. Eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana ny taxi moto izay mety ho lasa fitaovana ampiasain'ny mpanao asa ratsy manome vahana ireo mpakan-keriny sy ireo jiolahy. Araka izany mangataka ny hanamafisana ny fanaovana opération taxi moto ireto tompotona taxi ireto. Ka mba mangataka zay aminareo mba raisy ireto tompoko mifepetra fa dia mijaly zay taxi
tsisy tsonona ny vola miditra aminay isan'andro ary a miasa efa raha marana amin'ty amiana ara-pahasalamany ty a ny taxi efa tsy misy a ny karama ny taxi moto manao ny ataony a nefa tsy ara-dalàna tsisy autorisation na ny mpandeha zay hoentiny ary a tsy tsisy ny sécurité aminy zany a fa raha sanatria raha misy ny loza de lanin'ny assurance satria tsy manana taratasy autorisation zareo. Manome vahana ny sehatra tsy ara-dalàna ny fanjifana ireo taxi moto ankoatra ny tsy fandripahalemana sy ny loza mety hitranga mamono ny asan'ny taxi ihany koa raha ny fanazavana. Mba enoy le fitarainan'ny olona rehetrarehetra momba ny asa fa mangalatra koa ara ampidirana any am-ponja maika vao mangalatra ny ty asa fitaterana taxi ity ka zay tompoka ny mahatonga anay manainga manam-pahefana isa-tsokajiny mba hijery akaika an'io zavatra io ary ny opération zay ataonay dia tsy hisy fijanonana intsony fa mandra-pifoana tanteraka ny taxi moto io a dia ho avy foany zahay. Ny taona 2024 tsy ahivona efa nisy ny opération taxi moto ary betsaka ireo voasazy sy nahiditra forera vokatra izany ny opération izay mitohy hatramin'izao. Ankehitriny mitombo isa ireo mpanao taxi moto eto an-drenivohitra ka antony mampitaraina ireto tompon-tona taxi ireto. Ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no anarahanao ny sombony amin'ny fandarana alalino izay ao arahanao eto amin'ny cultiver rampitso amin'ny fitora arivo arahoary. Larana voalohany amin'ny famaroan'ny tranga voamarina momba ny Covid-19 ny boriboritany voaloso fahadimy raha ny tito Antananarivo renivohitra nanomboka ny Tondasa. Raha efatra amin'ny valopolo ny tranga voamarina teo anivon'ny boriboritany fahadimy hatramin'ny fotoana nahazoana ny tarehimarika teo anivon'ny bureau municipal d'hygiène. 17 ny teo anivon'ny boriboritany voalohany. Isan'ny tena lasibatra anatin'izay ny fatra voasikajo ambany tanàna. Tsy mifidy sarangan'olona tia tsy mifidy anizana izy fa raha ataontsika hoe ny raha miteny kosa tsika hoe ny akamaroany dia hita kosa zany le izy fa ataontsika hoe taty amin'ny faritra ivo dia hitantsika hoe nanomboka teny amin'ny Manaritsoa Ouest zany ity zavatra ity Manaritsoa Atsinanana zany dia nanaraka ny kanalan'le tany iny izay ny misy tamin'ny herintaona. Ny tamin'ity tsy izay fotsiny le izy fa tamin'ity zany ny paritaka le izy nisy daholo ny fokotany ny akabeazan'ny fokotany rehetra teto Antananarivo hoe tranganaretina ny tiako tenenina amin'izay hoe nietraika tamin'ny rehetrarehetra le izy. Maro arak'izany ny faritra indrindra ny fokotany lasibatra ny Covid-19 raha ny teny anivon'ny boriboritany voalohany ifatohan'ny fanadihadiana. Tsy namboraka ny lisitra mazava ny fokotany sy ny zanapatra voakasika ny teo anivon'ny bureau municipal d'hygiène no nitahotra amin'ny mety ho savorovoro aterak'izay. Isan'ny nanaiky ny fampizara taminay ny fivoarany valanaretina ny fokotany anaty azo isotry. Tafiditra anatin'ny fatramena ny fokotany ary misy mipeta-drindrina mazava momba izay. Fa ny zavatra hitako aloha eto zao dia misy mihitsy raha eo manatina dokotera forme grave misy koa nitondrana oxygène sy ny karazany misy mono maty ary eto ny maty be dia be lazako enina zany izy zao enina teto anatin'ny fokotany izay vao marina moa zany fa hoe matin'ny corona satria misy tamin'izy ireo tsy noto teto fa hôpitaly dia nalevina hôpitaly dia nalevina. Raha tamin'ny herintaona koa maromaro ihany moa tamin'ny herintaona zay nisy 5 raha tsy diso. Maro ny antony mampirongatra ny valanaretina eny ambany tanàna. Latsaky ny 50 isanjaton'ny mponina no manaja ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy fanaovana ary vavaorina, fitangoronana, tsy fanajana ny fihibohana ny faran'herinandro. Endrika tsy fanarahan-dalàna tsikaritra raha ny teny anivon'ny fokotany antoamadinika antsalovana fami. Ankoatra ny fahazarana mitandrevaka sy migoragora amin'ny lafiny rehetra, olana ho azy ireo ny oenti-manana. Zao raha ny loto ety aminay zao ny ainanay ety tsy voahaja aloha le hoe anasa tanana isaky ny adiny iray na ohatr'izany fa rehefa isakafo fotsiny ankizy dia tsy maintsy hoe dresena amin'ny sasa-tanana mila madio alohan'ny hihinan-kanina zay aloha zany ny tena hoe fehepetsaraisina fa raha ny hoe isaky ny adiny iray tsy vita satria izay ane olona ambany tanàna sahirana izay tsy voatery hoe izay ambany tanàna rehetrarehetra dia tsy arary daholo. Zay koa ngamba fitondran'Andriamanitra hoe zay le majinika tsy takatsay le 500 000 le vidanana le inona moa oxygène raha sanatria lasa any zay.
lafa mavao hafa kosa indray dia tsy manaiky ny tsy fanaran-dalàna zay ataon'ireo rafitra mpanatanteraka ny avy eo anivon'ny commune Antsirabe ireo mpanolontsaina ny tanàna avy amin'ny antoko 3 samihafa izay mandrafitra ny rafitra hanapa-kevitra Kolo TV Antsirabe. Ny alakamisy fahatelo volana jona 2024 lasa teo no nanao tatitra fampahafantarana mahakasika ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny rafitra mpanatanteraka eo anivon'ny fitantanana ny commune Ambonivohitra Antsirabe ny solotenan'ireo mpanolontsaina avy amin'ny antoko 3 samihafa izay mandrafitra ny rafitra mpanapa-kevitra. Mahakasika indrindra ny tsy aneken'izy ireo ny tatitry ny teti-bola-pitantanana teo anivon'ny commune na ny compte administratif ho antaona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 no anton'izao tatitra nataon'izy ireo izao. Ny compte administratif zany moa dia fotoana anankiray izay tsy maintsy ho tanterahana isa-taona ao amin'ny commune anankiray entina mitondra indrindrindrindra ny tatitra mahakasika ny taona ampiasany ray manontolo. Raha ny tokony ho izy zany dia resanao avokoa ny zava-bita rehetra. Zao fotsiny zany no milaza ny asa vita mandritra ny taona. Dia taratasy ohatran'izao zany milaza fotsiny hoe zao ny vola miditra, zao ny vola mivoaka. Tsy fantatra tokory, tsy fantatra firy ny isam-posy misy eto Antsirabe, firy ny kioska misy eto Antsirabe, ohatrina ny vola hoana fandehan'ny asa ao an-dranomafana. Zany zatra rehetra zany fanana ny commune Antsirabe zany izay tokony ho fantatry ny vahoaka Antsirabe ny fisinina tsy fisiny. Gabraraka sy tsy mangarahara tanteraka ny fitantanana eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ho ireto mpanolontsaina ireto ary tsy lefitra intsony manoloana ny tsy fahombiazana ataon'ny rafitra mpanatanteraka izy ireo. Aoriana izao tatitra izao dia isy ny tatitra mivatana ataony ireto farany amin'ny vahoaka Antsirabe ary manao antsoavy ihany koa izy ireo amin'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fitantanana arabola amin'ny fampanarahan-dalàna na ny contrôle de légalité. Koa noho ny fisin'ireo zavatra tsy mangarahara sy tsy manaraka an'izay fehezan-dalàna tokony ho arahana dia hanao tatitra amin'ny vahoaka izahay ary ametraka ny fomba fiasa amin'ny fomba fitantanana mangarahara satria solotenam-bahoaka izahay dia tsy lefitra amin'ny fitantanana ny raharaha-bahoaka. Maizina tanteraka ny vahoaka Antsirabe ao anatin'ny sasiteny izay ataon'ny mpanatanteraka tarihiny be ny tanàna feon-dakiloso tokana ny re ka dia miangavy izay ampitoniana ny vahoaka fa ho avy izay hitondra ny zava-misy marina amin'ny fomba fiasa sy ny fitantanana ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Ary io zavatra io no ialanay anasanay tanana satria tsy ara-petsapetra naoviana amin'ny asa maloto izay misy eo amin'ny commune Antsirabe Ambonivohitra izahay. Araka izany dia efa mahafotanteraka ankehitriny ny toetra ra eo amin'ny rafitra mpanatanteraka sy ny rafitra mpanapa-kevitra eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe amin'izao fotoana izao. Voafantanteraka ny olany tsy fampin'ny rano ao amin'ny université any Mahajanga amin'ny zao fotoana izao. Efa vita soma tsara ilay Sinibendrano afaka mamatsy rano ka mpianatra maheriny 704 no azo tombontsoa amin'izany. Orify Loreo. Nampikaikika ireo mpianatra mandrato fianarana eny anivon'ny université any Mahajanga tatoato ny olany tsy fampian-drano sy ny fahatapatapahany famatsiana izany. Raha ny toetrandro anantoerana izay mafanatanteraka tsy naharaka ny filana ny famatsiana teo aloha ho an'ny Seté-Ambondrona ao Mahajanga ao. Vokatry ny fiara-miasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny fikambanana tsy miankina. Ny sitraka rano fisotro madio ihany koa ireo mpianatra monina eo anivon'ny CSU Ambondrona ao Mahajanga ao. Fotodrafitrasa goavana zao izay nazahoantsika teto anivon'ny université Mahajanga rano ary izay antenaina fa aharitra koa satria tsy ho isy ny fatapahan-jiro satria vatsiny rehefa maty zany ny jiro elektrika dia mamatsy ny panneau solaire. Enitsika ngamba tamin'ny vaovao rehetrarehetra taloha zay fa mitaraina ny mpianatra fa tsy ampy ny rano. Tsy tonga ny rano any amin'ny trano any amin'ny cité zay iainan'izy ireo dia naheno an'izay moa ny ministera, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia nitady vahaolana inona no azo atao amahana ny olona mpianatra mikasika ny rano. Ity Sinibendrano ity izay mahazaka rano 12 metatra toratelo ary manome rano 20 metatra toratelo isan'andro ka mahavita mamatsy olona hatramin'ny 704. Zava-dehibe ho an'ny mpianatra ny fametrahana fotodrafitrasa tahaka izao ahafahana mamaha ny olana misy any an-toerana.
voalohany mankasitraka ny tompona andraikitra amin'ny fagnamezana rano fisotro madio satria agnisan'ny zavatra manahirana zahay rehefa tapaka ny rano ataonay zay tsy fahitanay rano amin'izao moa zany azo zao fototra fitrasa vaovao zao zava-dehibe ho anay indrindra ho an'ny mpianatra dia eto moa zany afatra ho antsika jiaby mpianatra atsika tompon'izy io dia anjarantsika no mikolokolo sy magnaramaso mba tsy asimba malaky io zavatra zay nomeny atsika io mba hahazoantsika maromaro ny zavatra ohatran'izao mahafinaritra. Mbola ito ny tetigasy ary hisy ny fametrahana sy ny bendrano hafa any amin'ireo université maro manerina nosy ahafahana mamaly ny filan'ny mpianatra. Manazava ny andraikitra izay hosahan'ny délégation militaire régionale no nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fivoriana izay natao niaraka tamin'ny ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanitsinan'ny rafitry ny tafika malagasy ny alarana efson. Efa azo tsapaitanana ny fanaovan-drafitra izay efa napetraka raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny tafika malagasy. Nanazava ny ministry ny fiarovam-pirenena ny andraikitra hosahan'ireo solitenan'ny miaramila eny anivon'ny faritra izay efa tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ary efa nivoaka ny didy fanapahana manendry ireo manamboninahitra ambony miisa 220 isahana izany andraikitra izany. Ny SMF no rafitra vaovaon'ny tafika miorina eo amin'ireo faritra 220 misy eto Madagasikara ary misy ny fandripahalemana sy ny asa ifarimbonana amin'ny vahoaka miara-miasa mivantana amin'ny governoram-paritra izy ireo ary manome vahaolana amin'ny tsy fandripahalemana. Ny SMF ihany koa no rafitra mampifandray ny faritra sy ny farim-piarovana sy fandripahalemana izay ratsa mangaika ny tafika misehatra mivantana amin'ny fandripahalemana eo anivon'ny fiarahamonina isam-paritra. Ireo rafitra roa ireo no isan'ny fototra amin'ny fanaovan-drafitra. Efa mandroso tokoa tsika eo amin'ny fanitsina ny rafitry ny tafika malagasy ankehitriny na amin'ny tafika tanety zany na tafika an-dranomasina zany na tafika napakapaka zany ary fantatrareo tsara fa maro ireo fanapakevitra ndraisy natao anivon'ny filan-kevitry ny ministra mikasika an'izany fanitsina ny rafitry ny tafika zany ankehitriny efa mipetraka daholo ireo zone de défense et de sécurité ireo hoe délégués militaires régionaux ireo ery vao napetrakatsika voaingana toy ny premier bataillon parachutiste zany toy ny deuxième bataillon d'infanterie de marine zany toy ny GFSI groupement des forces spéciales d'intervention ary miroso hatranytsika amin'izany fanitsina zany atsoatsy ametrahana n'ireo brigade vaovao zay pariaka eraky ny nosy araky. Nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ny lehiben'ny état-majorn'ireo tafika no nanomezan'ny ministra ny ambangovangony ny fizotran'ny fanaovan-drafitra sy ny nanazavany ny andraikitra hosahany ireo solitenan'ny miaramila eny anivon'ireo faritra tamin'ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny tafika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia efa miova ny toedraraha manoloana ny fianaky ny valinaretina Covid-19 ao États-Unis amin'izao fotoana izao taoriana ny fanaovana vaksiny vaobe toy ny ao New York tsy voatery anao ary vavaorona intsony ireo mponina izay efa vita vaksiny fanadina. Raha toa ka eritaona lasa zay i États-Unis no ivon'ny valanaretina Covid-19 amin'izao efa miova tsikelikely ny toedrara misy any an-toerana. Efa ahitana fiainana ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus izay efa latsaky ny 420 isanjato nanomboka ny volana janoary lasa teo ary sambany ihany koa iray andro tamin'ity herinandro ity no tsy nisy olona maty ny valanaretina tany an-toerana. Toedrara izay hianiena noho ny fanaovana vaksiny vaobe ary mbola mitohy hatrany izany. Efa atsasa-manila ny mponina ao New York amin'izao no efa vita vaksiny avokoa. Amin'izao efa afaka tsy manao ary vavaorona intsony ireo olona vita vaksiny ao New York. Mivoatra ary efa miverina amin'ny fiainany andavanandro ny a New York amin'izao. Mitohy hatrany kosa ny fanaovana vaksiny ireo olona rehetra any an-toerana na any anaty metro ary. Vaksiny izay misokatra amin'ny olona rehetra na ireo mpizahatany aza dia misitraka izany vaksiny maimaim-poana izany avokoa. Manao fanentanana ny olona mbola tsy tapa-kevitra ny hanao vaksiny ihany koa ireo tompona andraikitra any an-toerana. Dia zay mamana vaovao tamin'ity andro andeha ankasiahana nanaraka izany soava tsara ato.
Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.